Nahazo filazana loza manambana miloko mavo ny faritra dia Sava ary Ambatosoa ary ny filazana manerana maitso ho an'ny faritra Sofia boeny ary Besanampy. No ilay andro manantona ao amin'ny ranomasina indianina tamin'ny sivy maraina teo dia any amin'ny 20 kilometatra atsinanan'ny nisy ny foben'ilay andro ratsy. Manangasanga ao varasana Madagasikara ao ny fobe famantarana toetrandro 520 kilometatra isan'ora ndrifitra miaraka aminy izay raha tafiditra 520 kilometatra isan'ora ao anaty oram-baratra ny kisaka aingana ny ankavindrefana izy ka nafaka 520 kilometatra isan'ora no indiany akandrefana somary atsimo andrefana izy ao anatin'ny 3 andro manaraka ka tombana hiditra ny tanety eo an'lelana tsiranana sy antala raha pitso vao maraina. Nakato amin'ny filakevitra ministra izay natao tao Mahajanga ao malalaka misy ny famerenana amin'ny lohan'ny fivezivezena an-dranomasina mampitohy Madagasikara sy Kaomoro no raisiny ity fanapakevitra ity. Tao aorian'ny fifampidiniana tamin'ireo mpiara-monina antoka ara-pahasalamana hoy ny tatitry ny filankevitry ny ministra mitohy hatrany ireo fepetra fiarovana izay efa miatra toy ny famindrana ireo entana voanafody ny fanasantanana ny fanamafisana ny fanaraha-maso eny amin'ny sistany ary ny chimio prophylaxie ho an'ireo mpandeha ny volana oktobra 2024 no nanapakevitra ampiato ny fivezivezena ny Kaomoro ny gouvernemanta malagasy dia natsokatra zany volana desambra sangy nakatona indray ary natokana ho an'ny entana ihany. Fotodrafitrasa maro koa no amboarina sy atsaraina ao Mahajanga mba havaozina ny endriky ny tanàna araka ny tatitra filakevitra ministra izay natao tao an-toerana ho malalaka misy isan'izany fametrahana jet d'eau lehibe. Eo ihany koa ny fanajariana ireo lalana an-tampo-tanàna natsarana fivezivezena toy ny lalana JMJ, an-tany Masaja, Ambohy Mandamina, avenue Philibert Tsiranana sy 14 oktobra lalana tsara rano. Eo koa ny fanajariana ireo fotodrafitrasa fitrohan-drano isorohana ny tondra-drano ary ny fanatsarana ny fananganana toeram-pialatsasatra ho an-daholobe ho fanatsarana ny endriky ny tanàna toy ny jardin d'amour sy ny jardin sy Martsa. Norako fa nampitandro filaminana tafika zandary ary pôlisy ireo toerana rehetra mafana ao tampon-tanàna Mahamasina mirena fandriam-pahalema nanao mafisina manokana ny fiambinana amin'ny alina. Efirovana sy filaminana 300 isany miasa isan'andro na andro na alina miantoka ny fandriam-pahalemana miamina ny toerana rehetra manao fisafona amin'ny Sava ireo olona mandalo rehefa manomboka maizina ny andro ka jerena avokoa ny entan'ireo na izay zavatra ho amin'ny pôlisy-pirenena. Nentina ifotony manara-maso ny fomba fiasa sady manao ny fandrindrana mba ho fanamafisana ny antoka ho fiarovana ny vahoaka ny monaty ny tety-toerana maromaro ny alakamisy alina nitarika azy. Ireo tamin'izany General Jean Herbert Rakoto malalaka komandany zandarimaria-pirenena lehiben'ny monaty. Efa misy moa ny fiara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra isa-pokotany. Resin'ny vokatra voalohany azo ny ekipa-pirenena malagasy tamin'ny taranja rugby lalaovin'olona 7 nandritra ny dingana faharoa ny World Cup Challenger Series izay atao kapitaona androany sy rampitso. Resin'ny Georgie tamin'ny 17 moa ireo maki hariva ny lalao faharoa atao Madagasikara amin'izany fifanana zany izay eonany amin'ny Allemagne 12 moa ireo ekipa mandray anjara amin'ity World Cup Challenger Series izay ity. Ny valo voalohany no hiatrika ny dingana manaraka ny fifanana izay ataon'ny Poloina 12 sy 12 aprily. Fahina i Madagasikara tao regny dingana voalohany izay nitaterana ny herinandro lasa teo.